Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompo. Risy Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo. Mpanjakanay tokoa ianao satria efa natokanay ho tomponay sy mpanjakanay. Efa nekenay ho Andriamanitray. Ianao le Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra. Ianao le tompon'ny tompo. Ianao le efa nitantanany fiainanay ray manontolo. Sotranao amin'ny foko ray manontolo aho. Ny amin'ny tompo-pahasoavana izay natolotra ao anay tsirairay avy. Satria velona trapamonjena indray. Rehefa namakivaky an'iny alina iny, alina izay anjakan'ny Satana, nefa nandrahanao ny anjelinao, nitobo manodiditra anay tsirairay aby, ka nanihonao anay fa zanakao izay, ka tsisy nakitika anay ny heran'ny ratsy rehetra. Manantona anao ampanetretena ry amin'izao maraina izao, miantso ny anaranao, satria ianao mitsy nefa niteny, tsarovo ny mpanao anao e. Avao maraina ny andro, te miazakazaka eto izay, miompo anahy, idera tsy hamevonahitra anao, ary ihany koa andre ny hafatao. Matoky ary ahy Jesosy fa efa naniniky ny tokantrano tsirairay aby ianao, nanokantrano foamam-panahiny tsirairay aby ianao, ary indrindra andefa ny teninao mba hitondra vokatra, hitondra fitahina, hitondra fahasoavana eo anivony tsirairay amin'izao fanarahanao izao. Jesosy malalo, magataka amin'ny fanahinao masina ray aminao anay tsirairay aby, ary ny herin'ny anaranao masina Jesosy avy any Nazareta no andidina ny herin'ny Satana, tsy anakery tsy anapahefana amin'izao connexion izao. Fatorana amin'ilay raha soa andrendrika rehetra reny Jesosy, ary atsipy anafariam rehetra avy satria any no tena saza azy, any no mendrika azy, tsy manafahefana amin'ny zanakao reo na dia iray minitra akory ary. Ka zay rehetra teny avafy androany, teterizo mba tsy horakofany Satana, tsy horambosa indray, fa tena hitahiry ary hamokatra zatoeny amin'ny toerana izay antefan'ny teninao. Te misaotra Jesosy eo, misaotra fanahy masonao. Alleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakarivatrandry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny boky Apokalipsy toko voalohany 17 sy ny 17 no vatsim-panahy ho asiho anao amin'izao atalata maraina izao. Ny boky Apokalipsy toko voalohany 17 sy 17. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary nahita azy aho, dia lavony akoho ka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony. Fa izy nanendry tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao no voalohany sady farany, dia ilay velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Amen. Minao ry havana fa samy nanararaotra ny Pasika iny daholo isika rehetra. Nanararaotra ny raha hoe ry fahafatesanao, aiza moa ny herinao. Satria tianambary isika fa velona ny tompontsika. Ary marina tokoa izany satria eto izy tena mihitsy no milaza hoe aza matahotra, izao ny voalohany sady farany, dia ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay. Any amin'ny Romana toko 5:7 any dia nilaza izy hoe ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany. Ary izay indrindra no namafisany ato amin'ny Apokalipsy hoe velona mandrakizay. Ary tsy vitan'izay ihany, tsy vitany hoe tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa manana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita mihitsy izy. Inona ka ry havana no tena atahoran'ny olona indrindra eto an-tany? Ohatra fotsiny amin'izao valinaretina zao, inona no tena atahoran'ny olona? Tsy ny fahafatesana ve?
Ary raha saina misafidy ny olona iray hoe iza no tianao, boka ny trosa mandrakizay ve sa ho faty, isika izay miaina izao maraim-baovao izao dia mino aho fa mitovy daholo ny valitentsika rehetra. Ary izay no mahafinaritra ny fitsanganana Jesosy tamin'ny maty ry hava-maralo amin'ny tompo. Jesosy tompo mihitsy no miteny sy mampahery antsika miaina izao maraina vaovao izao androany hoe na inona entiny ho avy aza matahotra ianao, fa efa velona aho tsy manan-kery amiko intsony ny fahafatesana. Ary izay no ifampitatana antsika mianakavy ara-panandro any. Andere tsy ataontsika ho fankalazana ivelany fotsiny ny Pasika teo iny, fa leo izay fahaveloma Jesosy izay no anapaka ao anatsika tsirairay avy ao. Fa hoy ny teny soratra masina mantsy any amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-5 hoe f'Andriamanitra nanangana azy rehefa nafaka ny fanaintaina ny fahafatesana, satria tsy lahitra n'izany ho azonina izy. Ko raha izany Jesosy tsy azo ny fahafatesana ho azonina izany no manapaka ao anatinao, mazava ho azy efa tsy azo ny fahafatesana ho azonina ny fiainanao tsy azo ny aretina ho azonina ny fiainanao Matsiaro ny tantaran'ilay tantapa nanana zanaka lay narary efa ho faty izay voalaza ao amin'ny Jona 4:5-7 ny tena koriavana. Tsy niankina tamin'ny zavatra hafa ahavelona ny zanany afa-tsy Jesosy io tantapa io. Ampo azy Jesosy, tonga dia niny teny voalazan Jesosy izy. Fa inona moa izany teny nolazainy Jesosy izany revana? Mandehana mody, velona ny zanakao, ary dia tanteraka izany. Ry havana io Jesosy io ihany no niteny raha nanangana ny Lazarosy izy hoe izao ny fananganany maty sy fiainana, izay mino ano na dia maty aza dia ho velona indray. Ary io Jesosy io ihany koa no niteny taminao, niteny tamiko hoe aza matahotra ianao, fa efa velonao, tsy manan-kery amiko intsony ny fahafatesana. Ry hava-maralo amin'ny tompo, raha io Jesosy io no inonao ka napaka ao anatinao, ny aretina rehetra dia tsy miazona anao izany intsony. Ny olana tsy manan-kery aminao izany, izay rehetra miendrika fahafatesana, tsy ho ao aminao izany, fa i Jesosy no miazona anao. Jesosy ilay efa maty nefa velona indray no miazona ny fiainanao. Ary Jesosy ry havana tsy niteny fotsiny hoe velona mandrakizay, fa ahoana hoy izy? Sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Izany hoe any aminy ilay faratapony ny atahoran'ny olona indrindra. Eny any amin'ny Jesosy sy ny lakile. Mandalo tsy fahombiazana ara-pahasalamana ve ianao? Any amin'izy akay ny lakile an'izay? Misedra olana amin'ny asa na fianarana ve ianao? Any amin'izy akay ny lakile? Mandalo olana ve ny tokantranonao? Any amin'iza ny vahaolana any amin'izany? Aty amiko ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita hoy Jesosy. Ry havako, ko manino ianao no mbola matahotra re? Manino ianao no miondrika lave? Manino ianao no miraviravin-tanana foana? Manino ianao no sainty foana? Izay ry havana rezana amintsika hoe iny Pasika vao nankalazantsika iny dia mampatsiahy atsika fa velona hitondra fanavaozan'i Jesosy, ary dia aza miondrika intsony re. Fa andeha hiandrandra fahatsarana foana amin'izay, anantena an'Andriamanitra foana amin'izay, satria efa tena nipaka tao am-potsika ny fanahitsika tsirairay avy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty iny. Ary fikirantsika mandrakizay izany, ary dia efa niditra tao anatsika Jesosy. Nameno ny tenantsika Jesosy, dia Jesosy ilay tsy azo ny fahafatesana no azonina intsony.
ry ava-malalo amin'ny tompo ny fananany Jesosy ny fahanalahidiny fahafatesana nge no antoko ny fandresentsika kristiana amin'izao vanim-potoana izao e. Nitsangana Jesosy tamaty nge dia ny ampandresy antsika amin'izao vanim-potoana mazana izao e. Tsaroa fa vanim-potoana tena sarotra nge izao e. Sarotra ara-batana, sarotra ara-pifandraisana, sarotra ara-tsaina, indrindra sarotra ara-banahy. Ary satria fantatry Satana fa kely sisa ny andro izay ty amin'izao tontolo izao dia mampiasa ny fahatezerany mafy izy ary dia ampitombony ny fahasarotana izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Fa manoloana izany fahasarotana izany anefa dia misy teny iray tiany Jesosy mipetraka ao am-poko sy ao am-ponao hoe aza matahotra. Aza matahotra anaka fa efa nitsanganao izao. Aza matahotra e fa velonao. Ary mino fa raha tena noraisinao am-ponao tanteraka izany teny izany dia tsy avela nitsangamena eo amin'ny fiainana izao sy anao. Izanakiziona malalo tiany Jesosy ho santarinao sady dia eny ety amin'izao tontolo izao manjifa ny fahasambarana izay ho vatanao rehefa tonga eny amin'ny rahona izy. Tiany iainanao izany fahaveloma izany. Tiany ho dradradratrainao eny tontolo eny fa olona afaka ianao ary olona efa miaina ao anatin'ny fahasarobidin'ilay nividy anao ary mbola nehoany fa velona mandrakizay izy ary velona miaraka amin'ny fiainanao sy ny fiainako. Ry havana, tsarovy ary tsarovy fa velona ny tompontsika ary tsara isanandro ho aza matahotra fa ombanao izy. Amen. Ivavaka fika tompoko. Ampanetretena ra Jesosy no andreanay ny lohanay, iraisanay fo amampanahy, nampatsiahy anay tokoa fa tsy fotoana na daty no nankalazanay tamin'iny Pasika iny fa ilay fandresenao ny fahafatesana. Te hiteny aminay tokoa ianao androany fa ninona sarotsara, ninona endrikendriky ny fahafatesana ato anatinay dia tsy anatahotra izay satria any aminao no fanalahidy. Maizina ny eritreritray ovanao izany ka tosakao ato anatin'ny lohanay ny fiainanay ny fahazavana. Marary ny tenanay ovanao amin'ny lakile izany ary atosakao ny fahasitranana be satria anananao izany. Mandalo olana izay ovanao izany ary atosakao ny famonjena ahafahanay mijoka fa velale Andriamanitra tianay. Inona tokoa moa Jesosy no efa napetrakay teo am-pelantananao ka tsy novalianao. Porofo azo sapahitanana nge zany fa Andriamanitra velale Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra mivelale Andriamanitra tomponay, manana maso, miaino, miteny ary mananatra ary mihevitra no avina isanandro. Sambatra izay manana anao Jesosy. Sambatra izay mametraka ny fiainany ao am-pelantananao. Ary zany mbola angatanay famindrapo, angatanay famelan-keloka aminao ny amin'ireny fandao zany nanao matetika ireny satria rabirabin'izao tontolo izao rabirabin'ilay fahasalamana kely zay levina raha tafasaraka aminao rabirabin'ilay arena levina rehefa tsy miaraka aminao. Zany ingeno etena fiainana ety amin'izao tontolo izao fa ankehitriny izay manavao ny fahanoloran-tenanay hanompo anao. Ndreo ny vahoakanao, na ny gilatsofina ny aino anao, nandany fotoana iaino nianatra anao, toa matsiaro ireo mpianatra ao izay nitangorona niaraka amin'ny vahoaka maro ny aino fampianaranao Jesosy. Raha ny aino vahoakanao tsy nisy nialamaina fa nahazo ilay aim-panahy aranao na raha-vatany ala teo mbola novokisana ao an-trango. Reo Jesosy
manana ny fanohanana amin'ny zavatra maro ny tsirairay. Isa-tokantrano, isam-batan'olo, ianao ny mahafantatra zany. Akoatran'ilay anohanana ara-panahy, dia misy anohanana tsirairay izay manasarotiny anazy. Eto ny lakile Jesosy dia vao zany. Ka ianao misy ny anolotra anazy zay rehetra ho tanterahanao aminazy satria fantatra fa raha miaraka aminao izay tsirairay aby dia higioka ny fahatsarana sy ny fahavelomana ka mozato eny hanompo anao amin'ny lalam-piainana iray manontolo. Makasitraka Jesosy, makatela tompo malalo, androany any are dia ampafantaro amin'ny tsirairay aby izay tena nametraka ny finoany. Ho anao Jesosy fa velona ianao ary manakery ao anatin'ny tsirairay aby fa marivavaka ianao amin'izay rehetra nametraka an'izany teo am-pelantananao. Ary amarinina ho anazy foana fa ianao no Andriamanitra matanteraka ny teninao hoe ho tsara ny fiafarany raharaha noho ny amin'ny fiandohany satria fotoana efa ny Jehovah ny heriny izao. Makasitraka Jesosy, makatela tompo amariny aran-tsodranomasina zay voaka hotahiriko ianao raha misy hotahiraka hariva ambara-batonga fataperan'izy ao tontolo izao ao. Izao Jehovah no miteny ary tsy arobaka anazy eo am-pelantananao. Sotra Jesosy malalo, makasitra anao ny voninahitra aza diso fa zay rehetra mikitika amin'ireo dia mikitika ny anakan'Andriamasonao. Misaotra fanay masonao, velona le Jesosy tomponay. Aleluia, malalo amin'ny tompo. Mahiriza daholo.